loha hevitra an'io dia kopia. Manana kopia ve ianao? Araka ny hevitrao, inona mahatonga ny olona iray tsy manana kopia? Tsy mana teraka tamboho lavitsy fokotana agnamboarana kopia. Managny raho raha ty heviko zany misy teraka ambany vohitsy le tsy misy rasazy mamiteraka azy le tsy managny kopia reky. Managny tsy teraka amin'ny hôpitaly, teraka amin'ny atamboho avao amizay reky le tsy lazana bureau egny le tsy mana kopia. Managny teraka an-hôpitaly. Managny manahaky ty mahatonga io tsy managny kopia zany le fiterahana tamboho ary tsy fahaizan-jaha zany ary dina. Ia, tsy fahalalana. Mananao mahatonga ny olo tsy managny kopia za zavatra roa. Managny ndraika tsy nikarakareny papany ray zay, managny ndraika zaza tavelambelana koa na izy tsy nikarakareny zay mihitsy ny azoko filazana mivantana. Manana ka manana kopia satria fa dimampolo taona fa tsy manana kopia. Mahatonga ny olona tsy manana kopia dia tsy voakarakara an'le reny le kopia satria mety le ray mety tsy hita dia sahirana le reny dia tsy voakarakara le kopia. Fantatrareo hoe fa manana 12 andro anareo andro atanareo ny zanakareo eny amin'ny commune? Tsy mana. Fantatro. Fantako satria nafa afaka 12 andro tsy maintsy atao filazana. Managny. Fantako. Tsy fananagny anako izany no fantako zay. Mana. Tsy maintsy zay satria raha voalosa zay dia manao jugement supplétif anao. Eny toboko hainay la vao teraky. Haiko. Tsy fantako. Haiko koa. Tsy fantako. Misy mafantatra minihanie tsy magnano. Ya fantatra tsara ka fantatra mazava tsara. Io tompoko tena fantatra tokoa. Na manana hay tsara fa manana 12 andro ny olona rehetra zany zay manana zanaka niteraka dia manana 12 andro izy ampilaza anazy amin'ny. Manana vahaolana hafa ve ianao anambarana eo anivon'ny fokontany na fotoana fanampy tena tanterahana izany? Leo avao zany mamonjy hôpitaly zany la ohatsy hiteraka zany mba hananany zaza kopia ara-dalàna. Mba manentana di tena hoe nareo li mba miterahan'ny hôpitaly so mba hazo kopia tianareo fa tsy mitateraka an-tanà. Tokony hatao vola raiky fa 10 amby andro li maro tira mba ho karakara ndra i mana kopia zao koa maro koa tira asa ihany fa tsy lefa vola raiky avao. Mandeha amin'ny président fokontany tegna. Rehefa tegna zany mahazo taratasy baka amin'ny dokotera igny moa. Tsy maintsy mandeha amin'ny président, tsy mahazo amin'igny tegna tsy maintsy mangalaka taratasy amin'ny président avao karakara kopia. Tsy fantako. Zay teo dia président fokontany io adjoint président fokontany zahay ka raha misy mangataka zay aminay azony ampiagna izy. Ny vahaolana aloha dia tokony mba mandeha andraikitra ihany fanjakana tokony amin'ireny zany fanomezana kopia fa tsy dia sarito ilo hafa zay fô tokony alohany izy anatanteraka an'izany tsy naniteraka tokony ampilaza amin'ny fokontany izy ao amin'ny fokontany zay misy anazy na amin'ny misy anazy izy manentana izy mba handeha amin'ny fokontany ampilaza ny fisian'le hoe zaho misy zanaka voateraka agnatin'ny fokontany misy antsika na karoa misy antsika zany amilo ny trano tan'izany. Araka ny hevitrao, tokony omeny fanjakana fahefana ve ny mpampivelona mba hanome kopia ny zaza voateraka? Tena vomaiky mety zay, vomaiky mahasoa azy. Tray aby jaja tsy managny kopia io tena zay. Zany mihitsy ka satria rehefa misy fanamarina zany avy eo dia aterina amin'ny commune. Zay zany raha hatramin'izay eto filiara. Zay aloha ty vahaolana amiko zay tokony hoe ame fanjakana alalany zany mba azahoany kopia zany. Eny tompoko satria laleo koa iteraka amin'ny rasazy iny ao mba tsy mivezivezy tena fa rasazy iny avao manao azy. Tokony hana fahefana reo sa fe reo moa ro mikarakara ny zaza teraky. Tokony hana fahefana amin'ny raha zay. Ia. Tokony ho isy an'izay fa nefa hoka tsy hagnano kopia sandoka. Marina mihitsy zany ka tokony. Tena zay mihitsy ka zay mihitsy tiaraka ny fanjakana ny papily zany mba homena fahefana zany zay. Tiaro zany mba hanana kopia tsirekireky zany zanaka malagasy. Tokony zay mihitsy zany ny fiaignana ny zanaka ankapobeny zany ao anatin'ny Madagasikara na olona avy izy raha fa miteraka tokony homeny ny fanjakana an'izany kopia zany izy mba hanana ny famarinana ny toera.